mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana riavana no iarabanantsika tratra ity sabotsy 20 ny volana novambra ity ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny taratasy ny soatan'ny Paoly ho an'ny Timoty faharotoko voalohany andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany dia mampatsiaro anao mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Ko aza menatra ny ovavolombelon'ny tompontsika na aim-pifatony ianao, vaoaka ianao mpiombona ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomena antsika tao amin'ny Kristy Jesosy hatry ny fony fahakola. Fa naharihary ankehitriny tamin'ny isehon'i Kristy Jesosy mpamonjy antsika izay nahafoana ny herin'ny fahafatesana, ka ny filazantsara no nampisehony mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. Ny amin'ny filazantsara io no nanendrenay ho mpitory sy apôstôly ary mpampianatra. Hanao izany koa no hiaretako izao zavatra izao, ka tsy menatra aho satria fantatro iray noko ary matoky aho fa izy dia mahatahiry ilay zavatra natolotro azy mandra-piavin'izay andro izay. Tariny amin'ny finoana sy ny fitiavana amin'ny Kristy Jesosy ny mariky ny teny tsy misy kilema izay efa renao tamiko. Ilay zavatra tsara natolotro anao dia tehirizo amin'ny fampahirezan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Ray masonao manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Timoty zanaka ra-panahin'i Paoly no nampahireziny noho izy any am-pikadrana, noho izy any am-pifatorana amin'ny alalan'ity taratasy ty, ary efa matetika firesakantsika fa efa noheverin'i Paoly fa efa mamaraparana ny fiainany taty amin'izao tontolo izao izy izao manoratra izao, araka ny toko ambadika manao hoe nahatanteraka ny hazakazaka na hatahiry ny finoana. Izay lafin-javatra hoentina mampahiry ry havako miainga amin'ny teny tsotra masina ity dia ny andininy fahafito. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Ny fijerin'i Paoly ny maha olombelona dia saika nolovany tamin'ny fomba fijery jiosy sady fomba fijery koa grika. Nanana kolotsaina roa Paoly, dia ny kolotsaina mahajiosy azy ary ny kolotsaina mahavaram-pianarana grika azy. Satria tany Tarsy Paoly lehibe, tany Tarsosy dia saika ny fivavahana jiosy ny fanakaiky tamin'ny kolotsaina grika no nibeazany Paoly sy nanabeazana azy. Raha teo araka ny resantsika matetika dia ny hoe nanamarika ny fahazazan'ny Paoly sy ny fahatanorany ny fivavahana jiosy sy ny filozofia stoisiana. Amin'ny Paoly ary ny olombelona dia mizara telo. Io toe-tsaina io dia noraisin'ny Paoly tamin'ny kolotsaina grika ary mazava tsara mihitsy ny fanazavany azy amin'izao ohatra masina. Ny hoe ny olombelona dia vatana, saina, fanahy. Tsy de zay loatra koa raha ohatra ka ny amin'ny kolotsaina jiosy nentim-paharazana. Fa Paoly dia manazava an'io hitantsika amin'ny Tesaloniana ny hoe ny olombelona dia olombelona vatana, olombelona saina ary olombelona fanahy. Dia amin'izay anazavan'i Paoly azy ny fanahy zay maha olona ny olona amin'ny Paoly dia tsy hoe ny fanahy no olona fotsiny ihany, na ny fanahy maha olona izay mety ahafantarantsika malagasy tranainy azy. Fa ny fanahy tamin'i Paoly dia tsy inona tsy akory fa lay mpiresaka amin'Andriamanitra, lay mpitafa amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Romanina toko 9 ny tena nazavan'i Paoly azy manao hoe ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika.
fa zanak'andriamanitra isika. Zany hoe ny fanahy masina dia toy ny miara mibitsibitsika amin'ny fanahintsika de milaza hoe zanak'andriamanitra isika. Ny fanahy amin'ny Paoly any dia tsy takan'izay mety ho fieveran'ny malagasy tsotra azy fa ny fanahy amin'ny Paoly dia lay asan'lay Andriamanitra zay nataon'Andriamanitra atao anatintsika ka rehefa hitoeran'ny fanan'Andriamanitra ny fanahintsika de miresaka amin'Andriamanitra, mitafa amin'Andriamanitra. Ary eto ary Paoly izy manao hoe ny fanahy zay nomen'Andriamanitra atsika dia tsy fanahy vosatsy akory fa fanahy mahery. Ny fanahy zay nomeny atsika dia fanahy mahery. Inona moa hoe fanahy mahery? Ny fanahy mahery amin'ny Paoly dia raha miteny izy hoe fanahy mahery de manjary lasa manana olona izay mahery ara-tsaina, mahery ara-panahy. Rehefa nomena fanahy mahery isika ka mandray zany fanahy mahery zany dia tsy olona morakivy, tsy olona resy lava, tsy olona mitaraindava, tsy olona miondro-dava fa ny fanahin'Andriamanitra zay nomeny itsika dia tsy fanahy niakanosana akory. Avy eo mahatonga an'i Paoly miteny an' Jesosy etiny hoe mpamonjy antsika amin'ny fahalemetsika. Ny fahotana mantsy ravako malala de zao. Rehefa niditra teto anatin'ny olombelona atao amin'ny fiainan'ny olombelona de zao nampalemin'ny olombelona ny fahotana. Mampakivy ny olombelona, manjary olona manamelo-tena, olona tsy mahajoro rehefa lemeny ny fahotana. Saingy noho ny amin'ny Jesosy mpamonjy hoy Paoly amin'ny andininy 12 io de izao lasa mahery ny olona, mahery ny mpanompon'Andriamanitra ary mandray zany fanahy mahery zany de mahajoro, tsy kivy, lasa manana finiavana hanonofo zavatra tsara, heritreritra zavatra tsara, tsy hikasa zavatra tsara ihany koa fa afaka manatanteraka zavatra tsara. Fanahy mahery, fanahy afaka mivavaka, fanahy afaka mitolona miresaka amin'Andriamanitra. Fa ohatsika manao hoe ny fanahy nomen'Andriamanitra atsika dia tsy fanahy osa ihany fa fanahy mahery sy fitiavana. Ohatsika manao hoe omaly ny hoe Paoly de nanazava mahazava-dehibe ny fitiavana. Nahoana teo amin'ny tantaran'ny filozofia grika na tahaka zany, na teo amin'ny tantaran'ny moral de izao ny fivavahana kristianina no nitory voalohany sy nampianatra voalohany ny teny hoe agape sy fitiavana. Zany zavatra any dia tsy tokony ho adinoiny ny kristianina mihitsy hoe ny kristianina no nitondra ny toe-tsaina voalohany na ny sotoavy mpitiavana teto anivony izao tontolo izao. Tsy takatry ny filozofia grika loatra. Marina fa voambolana tao anatin'ny toe-tsaina grika ny agape, ny eros sy ny tahaka zany sy ny filia, fa lay izy manjary tonga, lay fitiavana manjary tonga moral, na hoe lay fitiavana manjary tonga toetra, lay fitiavana manjary tonga fiainana zay tsy fantany. Fa ny fivavahana kristianina nainana zavan'izay ny hoe nantondra zay fanazavan'izay hoe ny fototra maha-izy azy ny olona ao amin'Andriamanitra mihitsy ny fitiavana. Ary de eto tsy ry Paoly manao hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika. Fanahy osa de zao fanahy mora kivy, fanahy mora ketraka, fanahy mora resy, fanahy mora mamaly-faty, fanahy mora miandrika entotoana, fanahy mora mirehare, fanahy mora mizaozao. Fa ny fanahin'Andriamanitra izay nomeny atsika tamin'ny alalan'ny fanahy masina de izao mahatonga atsika mahana fanahy mahery koa de olona mahery amin'ny fitiavana, mitondra fitiavana. Afaka malala afaka mijery karazam-pivavahana maro samy hafa isika. De ataontsika hoe ny fivavahana lehibe indrindra eto ambany masoandro dia na ny bodisma io na ny islamisma io de izao tsy misy tahaka ny fivavahana kristianina. Fivavahana mitory famelan-keloka, mitory fitiavana. Amin'ny silamo anketo zany hitantsika ny ady any Proche-Orient, mahatonga eo olana be ny any Proche-Orient satria mitovy toe-tsaina ny silamo sy ny judaisma. Maso solon'ny maso, aina solon'ny aina.
ary dia mazava ho azy iainan'ny olona ny Proche Orient ny Moyen Orient no lay kolotsainara-pivavahana mitovy satria vavahany testamenta taloha ny judaisme de zao manao hoe rehefa mahafaty olona folo aminay dia tsy lasako ny foloko ny miady hosetrin'izay zavatra aminy de zay ny atrona hoe aradrariny ny antsony hoe loi de talion aradrariny mihitsy zany amin'ny fivavahana jiosy ary tena aradrariny mihitsy zany amin'ny vavahana silamo amin'ny vavahana kristianina no tsy mipetraka zay hoe ny raha misy mamelaka ny takolaka ao ankavia omeo azy koa ny ankavanana amin'ny vavahana kristianina de ny hoe an'Andriamanitra ny fahamaliana amin'ny vavahana kristianina de ny hoe ianareo angina fa Andriamanitra ny miady Jehova ny ady anareo amin'ny vavahana kristianina satria vavahana kristianina miorina amin'ny finoana vavahana kristianina miorina amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra de manana zany faharesen-dahatra any ary zay raha teo no izy hitantsika amin'ny fiainantsika isan'andro zany fa amin'ny vavahana jiosy na vavahana silamo de tsy zay mihitsy zay nataonao tamiko de avaliko aminao zay ntsona hoe rariny ary dia mazava ho azy amin'ny vavahana lehibe rehetra amin'ny boudisme moa de tsy misy an'izany amin'ny boudisme sy ny hindoisme de zao tsy misy ny famelan-keloka fa izao raha nanoty ny olona anankiray de milanja ny vokatry ny asany izy zany hoe ny rariny de zao zay zavatra nataonao de tokony ho zakainao ny vokatra na ny conséquence tsy hoe rehefa manao zavatra tsy mety ianao dia ny hafa no milanja ny conséquence na milanja ny vokatry ny tsy nety nataonao fa ianao ihany no milanja ny vokatry ny tsy nety nataonao aradrariny zany raha tsy zay tsy rariny aminy antsony hoe fahendrena de zao mahatonga anao mieritreritra manao hoe lanjalanjao ny tokony ataonao fa raha ohatra ka tsy mandanjalanja ny tokony ataonao ianao de ianao ihany milanja ny vokatra zany tsy rariny raha ny hafa anao am-pizakaizany ary tsy rariny raha ohatra ka tsy avela mitondra ny vokatry ny nataonao ianao fahendrena ny tatsinanana tsotra fotsiny zao zany ary zay nge mahatonga ny karana na ny vavahana karana ny hindoisme mino ny réincarnation satria ny réincarnation raha ohatra ka ataovy hoe maka ohatra tsika miaka ohatra tsotra misy olona rehefa ataovy hoe misy olona ny réincarnation zany de rehefa maty le olona dia ny fanahiny tsy maty fa lasa mifindra any amin'ny zazakely voateraka dia toy izay atrany raha ataovy hoe misy lehilahy lehibe anankiray ataovy hoe mpanarivo izy olona mpanan-karena be zany mpanarivo dia raha mpanan-karena be izy ka nanao tsara izy dia raha nanao tsara izy mpanarivo zany ohatra dia rehefa nanao tsara izy dia rehefa maty izy dia le fanahiny iny diovina zay tsy ny réincarnation diovina de tonga any amin'ny zazakely anankiray indray de le zazakely itoeran'iny fanahy iny mitombo satria le fanahy lay zazakely lay novan'lay zazakely teo fanahin'olona mpanarivo de mety ho lasa mpanapitrisa indray zany lay zazakely raha nanao ny tsara lay zazakely ary lay zazakely io lay zany rehefa tonga lehibe ka nanao ny tsara efa mpanapitrisa izy ka mbola nanao ny tsara indray de mety ho mpanalavitra indray zany izy ao arinan'izay fa raha ohatra ka eo am'lay hoe mpanarivo lay olona nanao ratsy ataovy hoe nanao ratsy izy zany tsy nanao tsy nizara ty tena manao toezana tsy mendrikisaka an'azy dia raha mpanarivo izy de mety ho lasa mpaninjato izy zany sisa ary raha mpaninjato izy mbola nanao ratsy ihany de mety ho lasa mahantra izy lasa lehilahy mahantra izy ary raha lehilahy mahantra izy mbola nanao ny ratsy ihany raha mbola mangarana zao lasa vehivavy izy ary raha vehivavy izy mbola nanao ny ratsy ihany de lasa omby izy ary raha omby izy mbola manoto olona ihany de mety ho lasa miena fa raha tonga madinika kely toy ny voalavo mihitsy ary de izany toe tsy midika zany de zao am'vavahana hindo tsy misy ny famelan-keloka fa izao zay fanahy manota de milanja ny vokany avy hatrany ary zay mahatonga amin'ny vavahana hindo hoe tsy de tena tia miantra olona loatra izy ny antony de zao raha miantra olona ny hindo de zao tsy mety satria tokony ilanja ny valikeloka nataony lay fanahy hoe kapok'Andriamanitra io fahantrano io satria nanao ratsy io fanahy io zany de zao tsy azonao ataony mitondra ny mavesatra miaraka aminy fa izao nanoty io satria nanao ratsy no zany dia tsy azo opiniso avelao izy zaka ny vokany ho tsika manao hoe tsy zany a fivavahana kristianina fivavahana kristianina fivavahan'ny fitiavana fivavahan'ny famelan-keloka fivavahan'ny fifaliana fivavahan'ny fiaragnana mitondra ny mavesatra zay nazava baovao ny fitiavana agape no hita ny fivavahana kristianina ary hitatsika
tao anatin'ny 2 taona zay ataontsika hoe nitondran'ny kristianina an'izao tontolo zao de zao fatatsika fa tahaka izao zao tontolo zao. Misy mametsiny betsaka ny hoe ka zao angely vavahana kristianina nitondra satria tsy mbola hitanao taloha amin'ny vanim-potoanany antikité. Tamin'ny vanim-potoanany antikité ange marina fa hoe tamin'ny vanim-potoanany moyen âge ny kristianina ny fiangonana somary nihidy nandoro olona namono olona sy ny tahaka zany fa mafy lavitra noho zany ange tamin'ny vanim-potoanany antikité talohan'ny ny fiavahana kristianina mafy lavitra noho zany. Ary iza milaza aminao fa ao arinany zao vanim-potoanany maha kristianina izao ka sanatriny zany ka tsy ny kristianina intsony maro nisy eto ambonin'ny tany de hitranga ny zavatra ratsy rehetra de io le faminaniny Jesosy, io le tenin'i Jesosy manao hoe any am-paranan'ny olona de zao ho ty tena ho ty vola satria hiala ao anatin'ny olona lay fanahy mahery tsy omen'ny olona teo intsony lay fanahy mahery de tsisy intsony lay fitiavana tsy hipetraka intsony lay fanahy mahery zay maharesiny ratsy mijoro amin'ny tsara. Afako nomen'Andriamanitra fanahy mahery ianao fa tsy fanahy osa afaka mijoro amin'ny fitiavana amana mandrakariva fa io koa izy manao hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa atsika fa fanahy ny fahonona tena fanahy ny fahonona tena ohatsika atao hoe Paoly any de manao zava-dehibe ny vatana ary zay mahatonga le teny hoe fahonona tena. Le fahonona tena de ny hoe tsy ny vatana no mibaiko ny maha olona ny olona, tsy ny filana no mibaiko ny maha olona ny olona, ny saina sy ny fanahy no mitondra ny vatana fa tsy ny vatana no manjary mampirisika ny fanahy sy ny saina andeha am'izay tokony andehanana. Ny antsoiny hoe olona maha olo-tena de zao ny olona maha olo-tena dia zakan'ny sainy sy ny fanahiny ny fihetsiny sy ny fitondrantenany. Manana fanahy mahery izy de ny fihetsiky ny vatany ny fihetsika ataony dia zakany herin-tsainy sy zakany herim-panahiny. Fa rehefa manana fanahy osa ny olona de zao lasa ny filan'ny nofony ny vatany no mibaiko ny fihetsiny rehetra ary dia manjary mety olon'ny filana izy hoy Paoly amin'ny soatra ao amin'ny Titosy manao hoe ny kibony no andriamaniny. Zany hoe lasa velona ho an'ny tenany, velona ho an'ny fihinanana, velona ho an'ny filana, velona ho an'ny fitiavan-tena satria tsy manana lay fanahy mahery. Fa rehefa mandray lay fanahy mahery ny olona de zao tahaka ny mpino de manana fahonona tena. Afaka malala hoy Paoly manao hoe fantatro zay inoko le hoe izay de tsy milaza zavatra akory na foto-kevitra fa fantatro lay olona na lay Andriamanitra inoko de Jesosy. Jesosy an'i Paoly de Jesosy tia azy. Jesosy an'i Paoly de Jesosy mamela heloka azy. Jesosy an'i Paoly de Jesosy mato amin'ny hazo fijaliana ka mitantana sy mivimbina azy. Fantatro zay Jesosy aoko zay io Paoly fa tsy hanary aho anatin'ny sarotra. Fantatro zay Jesosy aoko zay fanahy mahery ka na inona lalovako de zao fantatro zay Jesosy aoko zay fa ny fasana aza resiny. Fantatro zay Jesosy aoko zay fa mahay manangana ny maty ka na inona zavatra eritreretina ho faty de zao fantatro zay Jesosy aoko zay fa mahay manangana ny maty, mahay mampandresy ny resy, mahay mampifaly ny ory. Fantatro zay Jesosy aoko zay Paoly fa Jesosy zay tia ary dia zay ny dikan'ilay teny hoe efa nanome atsika fanahy mahery lay Jesosy atsika. Afaka malala hoy Jesosy Jaona 4:20 irahiko aminareo ny mpananatra, irahiko aminareo lay fanahy mahery ary fantatrao lay Jesosy anao fa efa nanome anao zany fanahy zany. Aza kivy aza amin'ny fiainana isan'andro, aza ketraka amin'ny fiainana isan'andro, mandrosoa amin'ny asa tsara hatrany ary miorena tsara, aza miova, aza menatra ny maha kristianina anao, aza menatra ny mahampino anao fa amin'ny fotoan'andro no hitonjanao raha tsy reraka ianao. Ivavaka isika. Tompo ao misaotra anao noho ny amin'ny teninao zay mazava tsara ty anatinay fa enao Andriamanitra dia nanome anay fanahy mahery.
fanahy zay manazava fa zanakao zahay, fanahy zay manazava fa nateraka ao Andriamanitra zay ny am' Jesoa ary fanahy ahafahanay mifehy tena, fanahy ahafahanay miaina ny fitiavana, ahafahanay mijoro vavolombelony tsara tsy menatra ny mahampino anay. Farana ny herinandro Tompo, betsaka ny zavatra nolalovanay, ny famaofao tamin'ity herinandro ty, taon'ny nitondra fifaliana, taon'ny nampahory napakivy, taon'ny napaketraka, tao koa anefa ny tananao nitondra sy nivimbina anay isan-tokantrano. Tompo, ampaherezo zahay, ataovy mandresy amin'ny fiainanay isan'andro, ataovy resy lahatra fa ny fanahinao ty anatinay de fanahy velona, ary ianao efa nandresy ny fahafatesaonana anay tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao dia atsangano mandrakarivo zahay ao anatin'izay ady ampanahitrehanay, ao anatin'izay fahoritsaina lalovanay. Misaotra Tompo noho ny amin'ny tanam-pitiavanao mamelona sy mikarakara anay, fa tsy diso anjara sakafo zahay, tsy diso anjara fitafiana zahay, tsy diso anjara fahasalamana zahay. Misaotra Tompo fa mbola eo aminay mandrakarivo ianao. Jereo kosa Tompo reo manana olana, reo manana ady am-panahy, reo tsy tratra ny tananay dia ampio izy ireny Tompo, areno izy ireny sy tranony marary. Vavaka ho amin'ny tanindrazanay dia ianao Andriamanitra no ampahery ny isam-batan'olona, ampahery ny vahoaka malagasy manontolo, ampahery ny tsirairay avy amin'izay fikelezanay natao amin'ny fameloma-tena, amin'ny fikarakarana ny asa isan'andro. Rakovy amin'ny fahasoavanao ny tanindrazanay. Dia mampaherezanay Tompo raha miatrika ny herinandro fa voarapitso rahateo koa zahay. Ataovy vavolombelonao ka samy teny manao hoe fantatray ianao Jesosy zahay nonay ka tsy menatra anao zahay satria efa menao fanahy mahery. Amin'ny anaranao Jesosy.